fotoana fiheveran-draraha ara-panahy izay Tsoela atao aty amin'ny Fédération Madagasikara Nord et Olive Fiangonana Adventiste tany andro fafito. Pasteur Bidel moa manoloana antsika eto, manana zavatra ambara ve pasteur manoloana izy zavatra io afantenana mipetraka dia hoe izavy ny olona nasaina ho amin'izany fiheveran-draraha ara-panahy izany, ary misy antony ve na antony zavatra tokony resana amin'olona, manana zavatra ambara ve pasteur Bidel manoloana izany fiheveran-draraha ara-panahy izany? Ya, misaotra ny pasteur Rosa Olemy moa tsika amin'izay fanontaniana izay. Araka nefa fantatsika moa fa hiatrika fivoriana fiheveran-draraha sy ara-panahy ny fédération-tsika Madagasikara avaratra, izany hoe eo anivon'ny fiangonana Adventiste mitandrina ny andro fafito izany. Araka ny date izay efa nomenantsika moa dia manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 17 ny volana Desambra taona 2020 avy zao, izany fivoriana fiheveran-draraha izany, izay hanasana atsika membre tsirairay avy mba hitrotro ambavaka. Nantany pasteur teo hoe iza daholo no tonga asaina, iza daholo ny mpandray anjara amin'ny maha fivoriana fiheveran-draraha sy ara-panahy azy. Mazava ho azy zany fa ireo mpitandrina voalohany indrindra no asaina, ankoatran'izay dia ny solotena nireo fiangonana voalamina ao anatin'ity fédération misy antsika ity, izany hoe amin'ny faritra Sava sy Diana, solotena iray moa izy io na roa arakaraka ny isan'izy ireo izay voasoratra ao anatin'ny ASMS. Dia ankoatran'izay ihany koa moa ho tonga eto ihany koa ireo ray aman-dreny avy any amin'ny Union, avy any Antananarivo, miisa 7 izy ireo, misy ny mpitantanasa, eo ihany koa ireo départementa izay miaraka amin'izy ireo. Dia tsy izay ihany koa fa mbola misy ihany koa ny ankoatran'izay dia ireo komity, misy 120 izy ireo komity mpitantana ity fédération misy antsika ity. Nasaina manokana ihany koa ireo filohan'ny fédération rehetra manerana ny Madagasikara sy ireo directeur ny institution rehetra ihany koa. Raha atambatra zany ny isan'ireo izay mpizaika rehetra amonjy izany fivoriana fiheveran-draraha zany dia eo amin'ny 5 sy 300 eo. Ny tena votoatin'ny fivoriana io moa zany raha atao indray mitompo maso dia mizara 3 lehibe. Ny voalohany amin'izany moa dia ny mibantoerana amin'ny maha fivoriana fiheveran-draraha ara-panahy azy dia ny lafiny ara-panahy zany mibantoerana voalohany indrindra, zany hoe misy ny fampaherezana ara-tsoratra masina izay ataon'ireo ray aman-dreny izay efa kalazalahy eo amin'ny famoaboasana ny tenin'Andriamanitra. Misy ihany koa ny fitoam-bavaka izay atao amin'ny fotoana io dia tsy ho diso anjara amin'izany ihany koa ny hira, ary misy aza ireo groupe toy ny groupe Giovanni Pasera izay avy any amin'ny hobakobaka ny Andapa, izay nasaina manokana handravaka izany fotoana lehibe sady masina izany. Ny faharoa moa dia ny tatitra izay ataon'ireo filohan'ny fédération sy ny ireo départementa samihafa izay atao amin'izy io. Mazava ho azy moa zany fa ny tatitra nireo asa vita izay nandritrany izay 3 taona izay, ary ny fahatelo farany moa zany dia tsy inona fa ny fanendrena fanendrena ireo izay hitantana ity fédération izay misy atsika ity, zany hoe fifidianana ireo mpitondra raharaha, zany hoe ny mpitantanasa vaovao ireo départementa izay andrafitra ka hitondra ndray ity fédération misy atsika ity mandritra ny 3 taona manaraka. Mety misy moa zany mametra-panontaniana hoe aiza ny ipetrahan'ireo olona izay hamonjy zany fivoriana izany, ary amin'ny sekoly Adventiste eto Antsiranana no ivantanany ireo mpizaika rehetra. Araka ny fanambarana teo moa zany dia hoe amin'ny alarobia maraina no manomboka ny fivoriana fiheveran-draraha, ka tsara zany raha ohatra ka tonga talata atsika izay hamonjy zany fivoriana zany, satria amin'io no afana mizara ireo kity isan-karazany. Dia io fotoana io moa zany manomboka ny 10 ary mifarana amin'ny sabata 17. Ho amin'izay famaranana zay zany dia ary amin'ny gymnase eto Antsiranana no anatanterahana ny famaranana ka anasana ny fiangonana rehetra
tsy akanavaka hanatrika izany fotoana famaranana izany. Fa ny fotoana zay vorina isan'andro kosa manomboka ny alarobia io lakamisy zoma dia ary amin'ny maison de la culture na banja araka ny fahalalantsika azy. Ny tsy adiniko moa ny tena hamaranana tanteraka azy dia amin'io ihany koa no handrafetana ny draftrasa na antsoina amin'ny teny baiko hoe plan et stratégie, plan et résolution azafady izay anaovana sorotrasa draftrasa izay ho tanterahany ity fédération misy atsika ty mandritra n'izay telo taona manaraka izay koa dia makasitraka tompoko. Misaotra indrindra pasteur amin'izany fanazavana izany. Eto dia manentana atsika tsirairay avy hitondra mbavaka isan'andro any amin'ny fiangonana misy atsika, amin'ny tokantrano misy atsika, amin'ny toerana rehetra izany ka mirary soa ho antsika jiaby anaraka hatramin'ny farany. Misaotra indrindra tompoko.